Mbola faly miarabantsika indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra ity zoma 5 ny volana desambra taona 2024. Ato anatin'izao sakafom-panahy anio izao ary ibanjenantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ankafaliana hatrany Andriamanitra no hiterahana sy hankalazana ianao. Hideraina ianao ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao anay nandritry ny alina maizina iny, nomenao torimaso zay, velonay natrapamonjena mahatratra ny maraim-baovao. Misaotra anao ihany koa Tompo, fa noho ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay, dia omenao indray zao sakafom-panahy zazanay zao zay. Raha io, mitenena aminay hatrany ary fa vonona ny henanao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ny teny io tia dia arak'izay hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko faha 1:30. Jeremia toko faha 1:30 ny andininy faha 5:10 ka mitsahatra amin'ny andininy faha 20. Jeremia toko faha 1:30 atomboka amin'ny andininy faha 5:10 izany ary mitsahatra amin'ny andininy faha 20. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao no lazain'i Jehovah: nisy feo rery tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra. Rahely no tomana ny zanany ary tsy azo nampiononina izy ny amin'ny zanany satria lany rehetra ireny. Izao no lazain'i Jehovah: atsaharo fitomanianao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa hisy valiny tokoa ny ataonao ho Jehovah, ary hody avy any amin'ny tany ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any am-parany hoy Jehovah, fa ny zaza dia hiverina ho amin'ny taniny indray. Efa reko tokoa Efraima nitomany ny tenany hoe nofaizinao aho, eny, nofaizina toy ny omby lahy kely tsy voafolaka. Avereno aho dia ho tafaverina, fa ianao no Jehovah Andriamanitro. No nefa niverina tokoa aho dia vao nahalala fanenenana, ary rehefa nampahafantarina ny toe-tenako aho dia nitehitratra. Menatra sady mangahiahy aho, fa latsainy tsino ny fahatandroko. Zanako mahafinaritra ve Efraima? Zaza malalako va izy? No dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mahatezitra azy aho. Noho izany dia onena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho, hoy Jehovah. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. I Jeremia moa ry havana tafiditra ao anatiny atao hoe mpaminany lehibe, niasa tany amin'ny taonjato fahafito talohan'ny Kristy ary tao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra ny zanak'Israely, indrindra ny taranaka Joda moa tamin'izany, satria tany anatin'ny fahababoana, fandravana ny tanàna masina, fandorana ny tempoly, fanaparitana ny reny sy ny zanaka, sarahana tanteraka mihitsiny. Ary ny olona tamin'izany nentina kely ny nakany Babilôna. Ato amin'ity toko faha 1:30 ty nefa, ary atson'ny teolôjiana maro ny bokin'ny fampiononana na hoe bokin'ny fampanantenana. Ary Andriamanitra dia manambara indray ny fanavaozana sy ny famerenana ny ho antoko iray ny zanak'Israely. Ato anatin'izao ihany koa ry havana nefa no anomezana fampanantenana vaovao indray ho an'ny zanak'Israely, na fampanantenana vaovao indray ho antsika kristianina. Ato manko raha miresaka isika ao amin'ny andininy 5:10 hoe Rahely no hitomana ny zanany, dia tena hoe entina ilazana mihitsy ny sarin'ny
Israely zay tafasaraka ny zanany, tafasaraka am'ireo zay hoe nantenaina hiaraka aminy, tafasaraka satria tena hoe ny sarahana tanteraka mihitsiny izy ireo ny esorina teo anatrehan'izy ireo ny mpitondra ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany nalefa ny deporte tany Babilôna ary ireo olona madinika najanona tao Joda. Ary tena izany rehetra izany ry havana tena nampisy alahelo teo amin'ny Israely. Nalaina ireo olona ireo nalefa nakany Babilôna, nyravana ny tanàna masina, nosimbaina daholo ny tao amin'ny zanak'Israely ary zany tena nanimba ny fo sy ny sain'ny zanak'Israely zany. Zany le hoe Rahely mitomany ny zanany satria tena ny sarahany. Fa manomboka amin'ny 19:9 eo de teneniny ato amin'ny soratra masina, teneny ten'Andriamanitra hoe atsaharo ny fitomanina. Zany hoe lay fisarahana teo tamin'Andriamanitra teo, lay fisarahana tamin'ny reny sy ny zanaka teo, zay ny ilazana hoe atsaharo, mampionona tanteraka Andriamanitra am'zany hoe okizay. Ary mampatsiahy zany ry havana tantara zavatra tena nisy tany amin'ny fitandremana zay nentina tany Madagasikara tany rehefa nitomany le zazakely. Rehefa nitomany le zazakely de hozy lay reniny sady manambitamby, ao marenina, ao marenina. De tena fampiononana be ho an'lay zaza izany fitenin'iry zareo moa zany iny fa tsy hidirantsika loatra. Fa eto ihany koa de tena hoe mampionona ny zanak'Israely Andriamanitra amin'ny alalany ty 19:10 ity, zay tena hoe entina ilazana hoe ny anto hoe zao no lazain'i Jehova: atsaharo ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa hisy valiny tokoa ny ataonao hoy Jehova, ary ody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo ireny. Tena fampiononana apetrak'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Israely zany, ho an'ny vahoaka tao Joda zany. Atsaharo ny fitomaninao. Inona ry havana no tiana ho lazaina ao anatin'izany rehetra ambara izany? Tiana ho lazaina de izao: mihaino ny fitomaninao Andriamanitra, mahita ny ranomasonao latsaka Andriamanitra, mahita ny fahorianao Andriamanitra, ary mahatratra ny fon'Andriamanitra ny fonao zay mitoloka eo anatrehany. Ary ambara ihany koa nefa raha le ato amin'ny 19:10 fa misy valiny io fijalianao io, misy valiny io vavaka ataonao io, misy valiny io ranomaso zay alatsaka ao io, tsy iverimaina ny fitomaninao ao amin'ny Tompo. Ao amin'ny Tompo fa tsy mitomany ianao ny amin'ny le zalahy iny, fa ao amin'ny Tompo. Misy valiny io ranomasonao ao amin'ny Tompo Andriamanitra io. Andriamanitra ry havana dia mahita sy mijery izay rehetra manjoanao. Andriamanitra ry havana dia mahita ny fijalianao. Mety hoe ianao aty an-tany lavitra ty, mety ianao any Madagasikara miatrika zavatra mahaory, miatrika fisedrana mafy, mandatsa-dranomaso, misy fahoriana lalina, fa mahita an'izany fahoriana eo zany Andriamanitra ary miteny aminao Andriamanitra: okizay ny ranomasonao, okizay lay fitomaninao, fa misy valiny zany fijalianao zany, misy valiny zany vavaka mipololotra eo anatrehan'Andriamanitra anatin'ny tomany zany, tsy verimaina ny fitomaninao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manomboka amin'ny 15:10 dia tena teneny mihitsiny hoe misy fanantenana
ny amin'ny farany. Misy fanantenana ho anao any aparany any ho Jehova, fa ny zaza de hiverina ho amin'ny taniny indray. Tena fampanantenana ny men'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely zany, satria nahoana? Ny amin'ny fahababoana feno toloko, feno tomany, kanefa dia na le nitenenin'Andriamanitra na ampanantenan'Andriamanitra fa io toloko sy ranomasina io anie mbola hijanona ajanony eo fa mbola hisy valiny anie zao e. Ary ambarany amin'ny andiny fafito ambin'ny folo ao fa mbola ho averina anie, mbola ho esorina miala avy any Babilôna anie ianao ka averina makao a Jerosalema. Reko tokoa Efraima ny tomany hoe nofaizinao hoe zao hoe zany anie le izy e. Ary rehefa miteny nefa n'lay hoe mbola misy fanantenana any amin'ny farany any, tena lay hoe lay teny hoe fanantenana avy amin'ny teny hebreo manko hoe tikva, lay hoe tikva de entina ilazana tady mazaka anankiray, zavatra tena hifikirana tanteraka, zavatra anorenana fanantenana mafy, de entina ilazana mihitsy zany io ry havana fa Andriamanitra manome fanantenana ny zanak'Israely hoe tsy maintsy mbola hiala avy any Egipta io, de manome azy ireo ny tady mazaka mba hisintomana ny zanak'Israely ka izay mifikitra amin'ny tady mazaka, izay mifikitra amin'ny fanantenana io de iny no voasintona ny Jehovahandriamanitra. Ary zany tokoa anie le izy ry havana e. Rehefa tany amin'ny fahababoana ny zanak'Israely ka nivoaka lay atao hoe Edit du Cyrus, ny taratasy zay navoaka zay nisoratan'ny Kirosy mpanjaka, ny amin'ny fampidinan'ny zanak'Israely hiverina makany Jerosalema, dia maro tam'ireo zanak'Israely tam'izany nefa nanambady Babilôniana hafa firenena noho izy, ary rehefa nanambady tany de nasaina ny safidy hoe inona no tianao, ianao miverina makany Jerosalema, mivady aman-janako areo mijanona any ao Babilôna, na rehefa tsy foinao mivady aman-janako ao de ianao mihitsy mijanona ao Babilôna. Zany anie ny tenenina, ary nisy tam'ireo olona reo nijanona tao Babilôna, tsy nandray an'ilay tady mazaka, tsy nifikitra tam'ilay tady mazaka, tsy nifikitra tam'ilay fanantenana mafy orina. Ka rehefa nisintomin'i Jehovahandriamanitra lay tady mazaka de nisy tsy nitazona le izy fa nisy kosa nitazona ka niverina nakany Babilôna. Andriamanitra ry havana dia manolotra hatrany ny tanany, manolotra hatrany ny tady mazaka am-pitiavana mba hahatonga anao hifikitra am'izany tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra izany, ka hanananao fanantenana mafy orina fa tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany ny misy an'izany hoe fampanantenana tena marina izany. Maro anie ny olona mampanantena zavatra e, fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no tena misy an'izany hoe tikva izany, tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra, azo hifikirana, azo no tena hianteherana tanteraka, azo hiorenana mafy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, miantso anao ary ny Tompo mba hamekiranao aminy, mba hifikiranao amin'ny irery ihany. Ny amin'ny fiainanao rehetrarehetra mety misy olona mampanantena zavatra anao, mety misy miteny aminao hoe mbola ho averina anie ny anonanao io, mety mbola azo valisoa anie ianao, mbola azo an'izao anie ianao ny valiny ataonao io, fa ao amin'Andriamanitra irery ihany ry havana no misy ny tena fanantenana raha efa mifikitra amin'ilay tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra ianao, rehefa tena manana fanantenana mafy orina amin'Andriamanitra ianao. Manaraka izany ry havana, manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo de ambarany mihitsy ny ato
ny amin'ny ahoana moa ny fomba ifikiranao am'ilay atao hoe tady mazaka-pitiavany de tsy misy afa-tsy ny fibebahana. Le ady manko tenena mihitsiny hoe Efraima manomboka andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Efraima nitomany tena nanao hoe nofaiziny aho hoe nofaiziny tahaka any mbola kely tsy mbola voafolaka de nefany miverina malaky izy avereno aho de tafaverina ianao Jehova no Andriamanitro. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo eto amin'ny tendiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo ity de tena entina ilazana fa ny fibebahanao amin'Andriamanitra no ahatonga anao hahafikitra am'ilay tady mazaka-pitiavan'Andriamanitra. Ny fibebahana zany hoe ny fivearenana amin'ny loharano amin'ilay fototra amin'Andriamanitra, fiverenanao amin'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Lay teny hoe mibebaka sova amin'ny teny hebreo de tena hoe mivadi-kondana amin'ny teny gasy, tena hoe zavatra tsy fanaonao hatramin'izay raha nahazatra anao ny hoe mandeha manao troisième mi-temps rehefa manao baolina, raha ny mahazatra anao ny hoe mandeha mangala-pihinana, le hoe sova zany de tena entina ilazana mihitsiny hoe raha izao no mahazatra anao zao no izy amin'Andriamanitra. Zany hoe lay fisainan'Andriamanitra mihitsy no entinao isainanao ka anaovanao zava-baovao miaraka amin'Andriamanitra, zava-baovao zay eken'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ataonao. Miverena amin'Andriamanitra, mazotoa mibebaka, maneke diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao ary mifikira tanteraka amin'ilay tady mazaka-pitiavan'Andriamanitra. Ny farany ry havana de ambarany ato amin'ny andiny faharoapolo ny amin'ny zanako malalako hoe zanako malalako mahafinaritra Efraima sy ny sisa sy ny sisa. Tena lay teny hoe malala avy amin'ny teny hebreo hoe doda, iny nazahoana ny teny hoe Davida hoy isika, de tena entin'Andriamanitra ilazany fa isika dia malala an'Andriamanitra, isika de akaiky ny fon'Andriamanitra. Ahoana moa ny ilazany an'izany? Satria rehefa mibebaka ianao de tena mikoropaka mihitsy ny Andriamanitra mamindra fo aminao, mikoropaka mihitsy Andriamanitra mamela ny heloko ao. Hay tena mibebaka ianao, ity ary ny famelan-keloko, ary anambarany fa tena zanany malalany isika, anambarany fa tena zanany tiany tsy foiny isika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, malala an'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao, be voninahitra ianao sady tsara, ary zany no ilazan'Andriamanitra fa malalany ianao. De manana fo mibebaka atsaharo ny fanaovana ny tsy mety miaraha amin'Andriamanitra manomboka izao raha nambara tany am-boalohany teo fa tahaka ny zaza very no fiheveran'ny zanak'Israely ny tenany, satria nalefan'Andriamanitra tany amin'ny fahababony, ny antony nandefasan'Andriamanitra ny zanak'Israely nakany amin'ny fahababony anie ry havana de noho ny fahotany zanak'Israely ary efa verina amin'Andriamanitra ianao, noho nylay ranomasonao, noho ny fibebahanao, de Andriamanitra tsy manosodon-tanany hoe mandehana ary fa tena mamelatra ny tanany izy ary vonona ny andray anao mandrakariva. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo,
miandry ampitiavana anao Andriamanitra, miandry anao Andriamanitra mba hahatonga anao hanolotra ny momba anao rehetra aminy, mba hahatonga anao hanolotra ny fanahinao, ny malahelo aminao, ny fitiavanao, ny fiatananao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra de mahalala zay hevitra heverina anao. Hivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra rainay eo, faly hatranyzay mandreza ny teninao zany, fa nandefasanao anay tokoa tany Babilôna de mba satria no ny elokay, ary mba hahatonga anay ho tonga sainy, fa tsy misy afa-tsy eo aminao ihany no mahatsara anay. Misaotra anao ihany koa nefa Andriamanitra fa antsoinao zahay mba hibebaka, hialanay amin'ny fahadalanay ka hanaraka anao Jesosy Kristy amin'ny fiainanay rehetra. Miaraha aminay Andriamanitra tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hanekenay tokoa anao amin'ny fiainanay rehetra mihitsy. De misaotra ray io ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana malala rehetra amin'ny tompo de mirary sondraisa mitahin'Andriamanitra isika.